Ny Knapsa Sport sy ny Elgeco Plus zany no isolitena any Madagasikara eo amin'ny sehatra afrikana. Ho an'ny fiadina ny tompon-daka ho an'ny ekipa tompon-daka dia any Knapsa Sport ary ny fiadina ny tompon'ny amboarany Afrika kosa dia ny Elgeco Plus izany. Any ho any amin'ny volana février sy mars any no hiatrika ny lalao savaranando amin'izay fiadina eo amin'ny sehatra afrikana izay ny solitena malagasy. Izay ny tany Mahajanga araka na fitaterana nazakino azy teo dia niady dia niady tokoa ny baolina satria tonga hatrany amin'ny fanalavam-potoana vao nisy nivoaka mpandresy ny rotota. Iverina eto Antananarivo tsika hoentitsy mikanja be ny Mahamasina nanomboka ny andro fahaefatra kosa ny fiadina ny tompon-daka ny ligina ny lamanga ho an'ny sokajy zokiny zany na ny vétéran sy ny super vétéran ka lalao maromaro no nitanterahana atetsy mikanja ny Mahamasina isan'ny arahantsika atao anatin'ity fanady adina ity ny fihaonana teo amin'ny cheminot Madarel sy ny BFV izay nisaraka tsala ohatra no ohatra. Tsy nisy ny baolina tafiditra teo amin'ny andro fahaefatra amin'ny fiadina ny tompon-daka ny ligina Analamanga eo amin'ny lalao baolina kitra sokajy zokiny na ny super vétéran izany. Lalao roa no nitanterahana atetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina omaly tontolo andro. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny zareo cheminot Madarel manao akanjo manga sy fotsy amin'ny sary izay mikatroka amin'ny BFV manao akanjo fotsy. Nisaraka ady sahala samy tsy nisy nitoko ohatra ny ohatra ny rotota tamin'ity fihaonana ity. Na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany dia samy nanana okazion maro izay tokony ho tafiditra saingy diso hatrany ny famaranana ka dia samy tsy nahaloaka ny masina raton'ny mpiandry tsatokazo na ny cheminot na ny BFV. Raha teo amin'ny lafiny teknika dia azo lazaina ho mitovitovy ihany ny atraikefan'ny rotota eo amin'ity lalao baolina kitra ity na dia natazanana ireo mpilalao kalaza fahiny toa an'ity Pesir Clément atao amin'ny BFV dia sy nahatafiditra baolina taty amin'ny cheminot mihitsy zany tamin'ny alalan'ny Ribera sy Hirzamari izay mpiandry Vodilarana ka dia tsy vaky zany aloha ny atody tamin'ity lalao voalohany ho an'ny cheminot sy ny BFV ity. Rahantsika amin'ny sary tiako izay indray dia ny lalao voalohany izay nikatrohan'ny ry zareo Canon manao akanjo mena sy ny FC GDM manao akanjo maitso. Nisaraka roa ihany koa ny rotota tamin'ity fihaonana ity ka ry zareo Canon no nitarika tamin'isa rono ray teo amin'ny fizaram-potoana voalohany.
tany amin'ny fizara-potoana faharoa vao nanenjika ny FGGDM ka dia voasahalan'izy ireo ihany ny isa ka tsy niova intsony hatrany amin'ny fotoana farany. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao indray ny faninanana eo anivon'ity fiadiana ny tompon-daka ny ligina Analamanga ho an'ny lalao baolina kitra Skady Zokiny ity.